mifanakalo mahakasika ny lohahevitra antsika androany dia ny hoe ny adidin'ny mpianatra na vita fianarana eo amin'ny firenena. Nosafidina manokana moa ity lohahevitra ity satria maro ihany izay feo manakoako tahaka ny hoe fitarainana sy ny olana sedrain'ireo mpianatra na vita fianarana ary ny etaetany sasany koa mba hanorina sy hitondra zava-baovao eny an-toerana kanefa tsy tanteraka moa izany noho ny antony maro samihafa. Mahaliana dia mahaliana tokoa io aho ity lohahevitra ity satria tsy voatery atsika mpianatra izay nandrato fianarana aty ivelany ihany no voakasika izay zavatra izay fa na koa ary ireo mpianatra anan-toerana manoloana ny fampandrosoana ny hoe ny firenena. Ka manoloana izay toe-javatra izay ary dia ary koa hoe ozy ny fiteny malagasy ny tanora no avin'ny firenena dia inona tokoa moa izany ny anjara biriky ny ireo mpianatra tanora na vita fianarana eo amin'izay sehatra fampandrosoana i firenena izay. Ka ho fandrindrana ny hetsika sy ny lamina izay efa napetraka dia ny tenako Maxandry sy Andriamanalina Ardy no anampy atsika amin'izany. Araka ny tenen'ny namana Sandry teo dia ny tenako zany anisan'ny ihany koa ity fa alohan'ny tena anomboantsika ny tena votoatin-dresaka dia tsara angamba raha hojerentsika hoe iza no karakara sy ny toto nafotsy nandro namafaka nyity resaka androany. Dia voalohany ny Arrivé Tsiter Jean izay mpampianatra business communication in Malagasy language at BFSU Beijing Foreign Study University. Ny manaraka ao dia Rajaonarson Soavinjara Maya Gabrielia manao MBA izany hoe entreprise management amin'ny taona 2018 izany hoe amin'izao fotoana izao zany izy manaraka ny project manager any Pekin izany hoe manao education consulting CO Ltd. Manaraka ihany koa dia Chona Anjarasoa Dimbinian Master of Administration Public as Security Social izany hoe any Guizhou University izy manaraka finance sy économie. Izy ihany koa dia anisan'ny président mpianatra malagasy izay mianatra sy mandalo fianarana any Guizhou. Ny manaraka ato Dama Faniritroa Andreo Marcelin manao master degree in Science of Microbiology at Central South University any Changsha izay ihany koa charge de communication Bimabex. Ny manaraka ao Andrina Toavo Vijaniana Lucien Bertu Master of Chinese National Education mianatra any Fujian Normal University. Izy ihany koa dia président mpianatra malagasy mianatra any Fujian. Ato ihany koa Lahatra Tsimarofo Master of Business Administration any Hefei University of Technology izany hoe any province-ny Anhui. Ny manaraka ato Belo Zaratina Mario Arthur Master of Public Administration in Zhejiang Normal University. Dia efa nanaraka ihany koa Master of Social Science Sociopolitique tany Andrianjato Fianarantsoa. Manaraka ato Kalao Zanika Yanko diplômé en transit douane et de langues étrangères nianatra tany Hainan University izany hoe ao amin'ny New Window CO Ltd any Hainan Island izy amin'izao fotoana izao. Mitondra famintinana na fanazavana misimisy kokoa anatin'ny fotoana fohy atomboka antsika amin'ny Andriamatoa Lanterique Randriamalala Randrianary Malala azafady indrindra toa. Ya, misaotra betsaka na amin'ny fitenenana zavatra adiny kely teo hoe
jereto Madagasikara indray ny tondraka ao say raha mahatsikary sika ny olona eto Madagasikara rehefa ohatra hoe be dia be moa avy any Toliara nareo dia tonga dia Toliara ny raisiko. Avy any Toliara izy niandra dokotera izy eto Antananarivo, dia avy eo izy nanokatra cabinet ohatra hoe eo Ambohipo. Nefa izy avy any Toliara. Dia isa zany ny olona itsabo ny olona any Toliara. Dia ohatr'izany koa misy olona avy any avaratra indray izy dia miakatra aty Antananarivo izy mianatra aty izy dia avy eo izy manokatra orinasa eto Antananarivo. Dia avy eo amin'izay dia mitentsika hoe ny Antananarivo kosa tena engarana mihitsy nefa itsika avy any amin'ny faritra matetika rehefa tonga eto Antananarivo dia mijanona eto daholo tsika ary tsy mety mandroso mihitsy ilay any amin'ny faritra satria ireo olona manam-pahaizana any amin'ny faritra dia tsy mba miverina manasoa ny faritra ny aingana zany. Dia tiako atao remarque kely anatin'ny sainareo zany hoe manana didy nareo, any faritra tsirairay avy izay levinareo. Marina fa tsika malagasy daholo, marina fa tsika bory savety Madagasikara daholo, fa mahita hoe mampalahelo ihany ny faritra ny any amin'ny ireo le mbola tsy tena mandroso tsara zany le faritra resako ireo raha ohatra ka tsika rehetrarehetra dia misy mijanona any Andafy, misy mijanona aty Antananarivo, fa tsy mety mba mampiasa ny fahaizany any amin'izay faritra maro isan-karazany izay misy antsika avy. Misaotra tompoko. Eny ary misaotra ny andriamatoa député nitondra an'izay ka omena ny député ihany koa tsy député zafady andriamatoa Marco Tsaradia indray nitondra ny 2 minitra farany avy any aminao. Misaotra namana modérateur Marco de député. Naraba manokana zoko be isany ao député Siteny président université zay hitako ao koa université ny Toliara sy zoko be Lanto Eric sy ny invité rehetra moa zany ankoatsinareo mpianatra zay efa noarabaiko manokana teo. Nia zany satria le fotoana zany fohy satria 2 minitra sisa andriamatoa modérateur mety mahalina zaraiko zany ny expérience niainako satria za dia boursier ny fanjakana malagasy koa vao vita ny bac dia efa niala teto nanohy fianarana tany Maroc nijanona niasa tany nandritra ny 5 taona dia avy eo nanohy niasa tany any Europa nzay taorinan'izay tany Luxembourg. Any Luxembourg zany firenena tena faran'izay tsara karama eto ambony tany raha tsy voalohany zany dia faharoa ao ny Suisse dia ao ny Luxembourg azo considérena hoe ho paradis fiscal kanefa dia nitady lalana foana hodiana aty Madagasikara hatramin'izay hoe tsy naran'eritseritsy mihitsy zany hoe hijanona any ivelany ninonina fidiram-bola misy tsara any dia ny fo sy ny saina zany dia nifantoka foana amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahako miverina any an-tanindrazana mitondra ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Ka nisy namana teo nanao resaka momba ny hoe fikambanana hatsangana sy ny sisa mila jerentsika tsara fa matetika ny théorie dia manalavitra ny réalité misy zay foana manko ny ainy averimberiko dia ny fahaizany olombelona tsirairay misadapta amin'izay réalité zay no tena qualité goavana tokony hananana ho antsika mpianatra malagasy na zany fianarana any ivelany satria raha fa miala eto Madagasikara na anatin'ny 10 taona anatin'ny 12 taona normal raha very zany lay fahalalanao ny zava-misy eto an-toerana dia mila misadapta malakilaky zany dia mila mahay mampifandray an'izay fahaizana noraisina avy any ivelan'izay sy ny fampandrosoana ilaina eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay sy zay namana modérateur manao velomantsika iaby amin'ny manaraka koa. Eny ary tena voaty anao misy le 2 minitra nefa ny hevitra nomenao tena mafonja ka dia omena fitenenana manaraka andriamatoa Olivier Donat Andriamahefaparana 2 minitra to. Misaotra amin'ny fitenenana farany
Famenona sy ho fandravonana ny zavatra niresahana teo a. Voalohany aloha zany eritreretina hoe adidy masina ny mody. Mody makaty Tanindrazana mitondra ny anjara biriky araka ny resahana teo hoe mila fanovana, mila fomba fitariana vaovao, tsy le fitariana mihebohebo fa le fitariana leadership amina endrika hoe mobilisation sociale ny firenentsika. Mila olona mody, mila mpianatra manampahaizana mody tsika ho an'ny tanindrazana. Zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa tiako asongadina ihany koa fa niresahako teo ary tiako amafisina dia zao. Mahay nareo nianatra tany Chine. Tokony atoko tena amin'izany nareo. Mahay nareo. Chine zany deuxième puissance économique mondiale. Mahay nareo na teknôlôjia, na fiherikarena, na famokarana, na lalàna, ninina, mahay nareo. Fa mila manaporofo an'izay fotsiny nareo satria tsy maintsy hifaninana ianao amin'ireo le zaza malagasy nianatra tany France, tany États-Unis, tany Allemagne sy ny karazana. Zahay niatrika an'izany tamin'ny taona 90 sy ny taona 2000 tany satria ny teto amintsika moa ny fanjakana ny fandimby dia fanjakana matetika maîtriser ny élite nianatra avy any France. Dia mila manao an'izay nareo fa za mahita hoe mahay nareo. Ny tsy hitovizako kely hevitra amin'ny namana teo dia zao. Comptabilité ohatra raha ihany. Tsy mila marina tokoa fa mamaky bokina comptabilité ianao dia mitovy ny plan comptable général. Fa mahasamy hafa nareo nianatra comptabilité tany Chine dia zao. Nanao le pratika ny société chinoise. Izay pratika anisan'ny pratika misandratra manerana an'izao tontolo izao. Ho anahy zany dia mazava matotra kokoa sy tsara kokoa foana ny mianatra ny velany na dia efa seha-pianarana mbola misy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao anga azo lazaina hoe fa misy eto Madagasikara sy azo ianarana eto Madagasikara daholo ny zavatra rehetra. Zavatra fahatelo farany dia zao manaiky amin'ilay resaka adaptation fa ny zavatra tiako hisarihana ny sainareo dia ity. Nareo le miverina avy any ivelany iny dia le efa feno sy vonto fomba fanaovan-javatra vaovao raha tsy amin'iny fotoana iny nareo manova ny système eto Madagasikara dia nareo ovain'ny système. Anekdoty kely anankiray fotsiny rehefa niresaka tamiko izandry Jean-Dox hoe tonga avy ianao zoky ara-potoana be ny olona aty 10 minitra dia manomboko zay Zay fomba fijery zay no hitanareo eto Madagasikara. Contrairement amin'ilay resaka adaptation zany raha izay no hitanareo eto Madagasikara dia anova an'ity gasy taralavy ity nareo. Rehefa tsy tafahovanareo zao anatin'ny fotoana anankiray dia nareo no ovain'ilay système, nareo no sanatrian'izany ho lasa taralava. Dikan'izay zany dia mila ataoko narinarina le défi na adaptation sy le défi na changement. Misy zavatra hitanareo amin'ny maso vaovao eto Madagasikara tsy maintsy ovainareo. Fa raha misadapte amin'iny nareo dia miverina ohatran'ilay malagasy nianatra teto any. Le malagasy efa tsy mahafantatra tsony fa misy zavatra tokony ovaina fa tsy mety ny zavatra nataony hatramin'izay. Misaotra nareo dia mahomby azy ary zareo fa nareo zao ny tompon'ny revy. Misaotra indrindra. Misaotra betsaka. Angamba tsy asiana resaka be fa tonga dia ampidirina avy hatrany ianao député ihany koa Andriamatoa Siteny Thierry Randriana Soloniaiko. 2 minitra ny ianao. Micronao mbola mute. Micronao. Ok, ao zay. Alefako 2 minitra. Saotra betaka nanome fitenenana. Araka ny teneniko teo iny dia iny ihany no tiako averina amintsika zany. Maro ny mpiazakazaka eto ambony tany fa le jamaika iny no tena rapide indrindra. Dikan'izay zany tsy mitovy ny fomba inona moa ty samy manana vitesy ny olona rehetra. Araka ny teneniko teo rehefa tonga aty Madagasikara isika dia misy compétition ao anatin'izay zavatra izay. Ka izay indrindra no tenenako an'ireny point maromaro ireny izay tsy maintsy misy ampiko avao koa moa
ao anatin'izay zavatra voalohany aloha atsanganonareo réseau io de io zany réseau nareo sala io no afahanareo mifanampy aty Madagasikara tsy association io tsy karazana association ohatran'izay de ao anatin'io réseau atsanganareo mpianatra avy any Chine io maka nareo coach na mentor ao anatin'io Monsieur Olivier aloha hitako hoe mety tsara raha izy ataonareo coach ao anatin'izay zavatra izay ny teny aho teo hoe aza miandry fanjakana za mahalala an'izany za sady mpanjara za nianatra avy any Afrique du Sud de tonga teto koa aho za mahalala an'izany za député miteny aminareo nanareo ihany fefa niteny teo iny fa manina moa ty fanatanterahana an'io lalam-panorenan'io raha tokony tendrena raha tokony fidina ny gouvernement nefa tsy mandeha amin'izany aza miandry fanjakana zany mihitsy fa ho diso fanantenana ary ho tara nareo ao anatin'izay zavatra zay fotsiny tiako zany satria fefa feno 2 minitra manangana nareo réseau maka nareo coach hamolavolana eo tahaka n'olo tahaka ny Olivier teo iny de rehefa aza avela hisy obstacle mihitsy eo amin'ny fiainanareo tahaka ny fanjakana fa diso fanantenana eny nareo raha iandro fanjakana Sotra betsaka mandray fitenenana manaraka mamarana ny fandraisana fitenenana ihany koa Andriamatoa Randrianirina Herinjaka omena anao ny 2 minitra tompoko. Okay, misaotra betsaka miverina amin'ilay resaka tamin'ny voalohany ihany satria aminahy koa zay no fotony raha ny resaka asinako tamin'ny voalohany tsy le asina le fantatritsika tamin'ny voalohany amin'ilay hoe tradition sy ny zavatra ohatran'izany taloha fa le asin'le olombelona sy asina rafitsaina le resahako matoa ny zavatra anankiray tanteraka de misy programmation mahatonga an'le izy ho tanteraka ka raha ohatra ka manana tanjona isika hitondra fampandrosoana aty Madagasikara dia voalohany indrindra aloha isika no ataontsika mandroso tsy afaka hitondra ninina aty Madagasikara zany ianareo raha tsy fantatrareo tsara aloha hoe inona ny zavatra mampandroso anareo tsondriko kely amin'ilay fanteneko tamin'ny voalohany ihany hoe ny filière nataonareo ve tena mifanaraka aminareo sy mifanaraka amin'ny toe-javatra mitranga aty Madagasikara manaova test de personnalité tsy tara raha ohatra ka zao vao iova filière ao de manindra hoe zay no tokony ho atao voalohany fantaro hoe iza ianareo tsirairay avy efa tena tamin'ny voalohany hoe izay mitovina no mitambatra afaka atao le plateforme afaka mamorona projet be da be zany no andrasana aminareo fa izay mitovina no mitambatra sy mivonona izany mila olona zany tsika ao anatin'le izy ny tsirairay avy aminareo olona manana influence aty Madagasikara efa mahazo tombony be nareo hoe mpianatra avy any ivelany ary mipetraka ao anatin'ny lohan'ny olona aty Madagasikara hoe avy any ivelany ianareo ary miandrandra zavatra aminareo ny olona de ny hany kely azoko menanareo zany navita namorona an'le boussole iny hoe raha ohatra ka te hametraka rafitsaina na système de pensée anankiray ao anatin'ny olombelona anankiray te hanatratra tanjona etude natao zany io ho an'izay olona rehetrarehetra nahatratra tanjona zay olona rehetra mikajy fahombiazana de misy ingrédient 5 tokony ananana rehefa anatratra tanjona afaka omeko anareo zay arindratsika amin'ny fotoana mety ny programme ankoatran'izay afaka omeko boky anareo mety hoe guide de formation omeko anareo le izy de anjarany tsirairay aminareo no mitrandraka satria mafy ny zavatra miandry anareo aty Madagasikara tsy moramora jereo fa raha vao ohatra ka miazakazaka sika nangana vondrona de ny malagasy tsy mahay mivondrona raha le toe-tsaina malagasy hatramin'izay mbola nentinareo tany mbola hoentinareo miverina aty lay toe-tsaina fototra le resahako de tsy ho lasa lavitra zany sika zany makahery anareo koa misaotra tamin'ny finiavana sy ny fitiavana matonareo nanao anty conférence androany ty de fantatrinareo fa redevable ho an'ny firenenanareo efa dingana anankiray ngeza be zay de makasitraka indrindra misaotra an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra de alefaso fa miandry atsika ny firenena tenenina foana tamin'izay hoe nareo no avy ny firenena fa tsy nomena atsika le outil tonga atsika ho avy ny firenena izay mahatonga anahy koa ny tena nareo hoe afaka zaraina zay kely mba ananana sotra tompoko ity de fa isaoranao ihany koa amin'ny fanomezana an'izay boky izay fa
tena ho raisina an-tanindroa ary andeha hodinina. Mamarana ny fandraisam-pitenenana ho aminareo invité moa zany a dia Andriamatoa Razaperson Andriamanantena, izay président université Antoliara. 2 minitra ihany koa ny anao tompoko. Ya, maheno, tsotra betsaka mamoy fitenenana indray mandeha. Ny hafatra angamba dia araka ny teneniko teo mitady anareo ny firenena satria nareo ny nahazo fiompanana tany amin'ny firenena lehibe araka ny resahan'ny namana teo aloha dia betsaka ny zavatra fantatrareo izay tsy fantatry ny aty, ka izay zavatra azonareo avy any amin'ny firenena lehibe izay no angatahana aminareo mba ho adidinareo ny mitondra azy aty amin'ny firenentsika ho fampandrosoana ny firenena. Zay aloha zava-dehibe zay. Ny faharoa dia raha ohatra ka hoe hiasa fanjakana ny tena tanjona, zaho mahita hoe mandray ny hevitry ny député sy teny sy ny namana teo hoe aza dia zay loatra fa hoentinareo ny fomba fijery izay hitanareo fa mitondra fampandrosoana ny firenena zay nanatovanareo fianarana. Ka raha izay fomba fijery zay no vitanareo ny mampivelatra azy eto amin'ny firenentsika, zaho mahita fa izay ny lehibe indrindra amin'ny fandraisanareo anjara ho an'ny firenentsika. Zay ny fa dia manentana anareo ihany koa mba hanohy zao fomba fiasanareo zao mba ataoko hoe tsy ho androany dia vita fa mbola misy ny manaraka ary misy tema hafa koa tokony ho resahantsika ao anatin'izay. Mankasitraka atsika rehetra izay naharitra ny heno hatramin'ny farany. Izay nanafana an'ity hetsika conférence débat izay mariana moa fa mbola andiany voalohany izao, fa raha ohatra ka aravina le izy dia tena tsara, efa tsara ny hetsika voalohany izay nataontsika, maro ny lesona azo raisina ary mbola manantena ny fiaraha-miasa amin'ireo vahiny manamboninahitra izay nanatrika n'izao hetsika izao. Ka eto ampamaranana dia mangataka ny Monsieur Lahatra izay anisany mpikarakara n'ity hetsika andiany voalohany ity andray fitenenana tompoko. Misaotra tsaky modernisia na amin'ny fitenenana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ianareo olo-panjakana rehetra, ianareo manakaja rehetra, ianareo mpianatra avy any ivelan'ny Chine tonga nanatrika izao fotoana izao, isika malagasy eto Chine sy mpianatra malagasy eto Chine izay manatrika izao conférence izao amin'ny alalan'ny Facebook en live sy amin'ny application Zoom. Tsy tanteraka izao zavatra nokasaina atao izao raha tsy teo ianareo rehetra nanome haja, nanome asina ary nanome voninahitra izao zavatra ataontsika izao. Koa isaorana fiempakasitrahana ianareo rehetra satria nahafoy fotoana ianareo, nanome torohevitra ianareo ary nanome anay fampahafantarana ny tokony ho ataonareo nandritra n'ity adiny roa izay ao anatin'ny fotoana sarotra ity, satria teo député niteny hoe misy didy, misy andraikitra fa tsy nataonareo sakana izany zavatra rehetrarehetra izany fa dia tongonareo nanome voninahitra izao conférence izao. Eto ampamaranana dia faly izahay satria totoza soamantsara ny hetsika première édition ary mampananteny izay ny hetsika andiany manaraka izay iarahana amin'ireo mpianatra malagasy avy any Madagasikara sy avy any amin'ny firenena hafa mba hiara hitoto, mba hiaraka hientantsika hanatontosan'izay hetsika marak'izay. Dia faly izay karakara tenika ny foa nomenareo voninahitra izay androany ka mankasitraka indrindra tompoko dia ny farany androany ary ny conférence andiany voalohany fa mampananteny izay ny mbola ahitanareo rehetra indray amin'ny conférence andiany manaraka. Mankasitraka indrindra tompoko, mety ny modérateur amin'ny fitenenana.